Reavako malala ao amin'ny tompo ampitombonao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miara-miasa amin'ny Batisa, ny Tenin'Andriamanitra sy ny Fanahy Masina. Miara-miasa amin'ny Batisa, ny Tenin'Andriamanitra sy ny Fanahy Masina. Ny nofinainantsika anio manazava an'izany ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 10, ny 440 hatramin'ny 940. Miara-miasa amin'ny Batisa, ny Tenin'Andriamanitra sy ny Fanahy Masina. Miavaka manokana eto ry havana ny fomba ny tantarana ny fiovampon'ny Kornelio ny afara tamin'ny fanaovana Batisa zany. Raha marina dia nisy dingana maromaro nolalovan'ny Kornelio vao tonga tany amin'ny fanaovana Batisa zany. Ny zavatra lehibe izay tsy maintsy nodiaviny dia ny fandrenesany ny Tenin'Andriamanitra. Mazava fa tsy maintsy mandre Tenin'Andriamanitra mino zay vao afaka tonga any amin'ny fiovampo, zay vao afaka mandray ny Fanahy Masina, zay vao atao Batisa telo. Dia hitantsika mihitsy zany fa mialo lalana ny Batisa ny fampianarana ny Tenin'Andriamanitra, ary dia mifameno raha teo lay asan'ny Fanahy Masina eto, ny asan'ny Tenin'Andriamanitra eto. Misy karazany telo farafahakeliny eto ny asan'ny Tenin'Andriamanitra. Misy lay antsointsika hoe Tenin'Andriamanitra enona na Tenin'Andriamanitra toriana, dia ilay teny izay noenony Kornelio nampianary ny apôstôly azy. Fa misy koa lay mambomba ny Tenin'Andriamanitra dia ny Fanahy Masina, izay nahazotsika ny soratra masina raha teo ihany koa zany, na ihany koa raha tiantsika dia mbola hita eto lay antsoina hoe Tenin'Andriamanitra hita maso tamin'ny alalan'ny sakramentany Batisa izany. Mifameno arak'izany ny Tenin'Andriamanitra toriana, ny Tenin'Andriamanitra enona, ny Tenin'Andriamanitra hita maso. Izay no mahalavorary ny Batisa raha teo. Mazava zany ry havako malala ny fampianaran'ny fiangonana ao anatin'izany. Ny fiangonana dia tsy manao Batisa akamehana. Ny fiangonana dia tsy manao Batisa vonjy-tavanandro, tsy manao Batisa maimaika, fa tsy maintsy toriana sy ambara aloha ny Tenin'Andriamanitra, zay vao mandray ny sakramenta isika. Tsy maintsy misy Tenin'Andriamanitra ambara mialoha ny fandraisan'ny fiangonana ny sakramenta. Mifameno arak'izany ny Tenin'Andriamanitra enona sy ny Tenin'Andriamanitra hita maso dia ny Batisa izany eto. Fa ireo rehetra dia tsy maintsy hiasan'ny Fanahy Masina, zary tonga mona sy tsy miteny ny Tenin'Andriamanitra ny toriteny raha tsy misy ny asan'ny Fanahy Masina. Ary toy izany koa zary rano araraka eo ambony lohan'ny olona fotsiny ny Batisa raha tsy misy ny asan'ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina no mahalavorary na ny Tenin'Andriamanitra enona na ny Tenin'Andriamanitra hita maso, na ny toriteny na ny Batisa. Tena mifameno, tsy afa-misaraka arak'izany ny Tenin'Andriamanitra toriana, ny Tenin'Andriamanitra enona, ny Tenin'Andriamanitra hita maso, hiasan'ny Fanahy Masina. Ravako malala ao amin'ny tompo, mila mailo isika fiangonana arak'izany.
mila mailo isika nyrao repika any amin'ny fampianarana samihafa zay tsy miorina na amin'ny tenin'Andriamanitra na tsy miorina akory amin'ny toriteny ary tsy misy koa ary ny asan'ny Fanahy Masina. Ny asan'ny fiangonana rehetra mihitsy tahaka izay hitantsika eo amin'ny bokon'ny asan'ny apôstôly izay taratry ny fiainan'ny fiangonana no tsy maintsy miorina amin'ny asan'ny Fanahy Masina. Mahery zary avako aoreno amin'ny Fanahy Masina ny fiainanao, ny tenin'Andriamanitra inonao, ny Batisa izay efa noraisinao, ary eo koa no andraisantsika ny fanomezana dia ny Fanahy Masina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ravako. Fa le misaotra anao izay Andriamanitra ray, zanaka Fanahy Masina, nanolotra anay ny fanomezana maimai-poana dia ny Fanahy Masina izany, lay mitsilo ny dianay, lay manazava ny dianay, lay Fanahy Masina izay fantatray marina tokoa fa mitsinjo anay mandrakariva. Ankehitriny izahay dia mametraka ny fiainam-panomponay, mametraka ny andraikitra izay efa noraisinay taminao mba ho tarehan'ny fanainao masina mandrakariva izany. Amin'ny teny ity izay mivavaka manokana Jesosy, entinay ambavaka eo anatrehanao, ireo izay mangetaeta, manana tetikasa, manana faniriana, manana fikasana tsara na amin'ny asany, na amin'ny fianarany, na amin'ny fiainan'ny ankohonany, apetrakay aminao ny hoaviny izy ireny tsiraray avy. Raha Jehovah no momba anay dia matoky izahay fa ho lavorary ny dia, koa dia apetraka aminao lay mahatanteraka na ny fikasana na ny fanaovana ireny rehetra ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.